14 000 hectares agnatin'ny commune urbaine mananara. Fa ny commune rurale 7 000 ny hectares ny farany betsaka. Nefa andre zany mandresy ireto olona reto. Dia zao no nanaovanjare an'ilay izy zany. Misy zany a fanaovana bulletin précoché. Prédavokotany tantarany taty aoriana satria nomena vola zany ny prédavokotany tambazana 25 millions zany ny tao amin'ny commune Manambolosy tao amin'ny commune Antanambe. Le Robert nanao an'io. Ary Sidonie koa nanao fa minazy ny Karamaina le olona anaty carnet ihany ny payeny 150 000 francs par tête. Rehefa jerena zany amin'ny résultat-nay ao eo amin'ny olona 10 ka hatramin'ny 720 zany azony le ramatoa amin'ny commune eo. Zay olona tasaba taminy isaka bureau de vote. Fa le Robert ndraiky mahazo any amin'ny 200 any amin'ny 100 telonjato. Zaho zany de zéro daholo amin'ny presque anatin'io commune io bureau de vote. Nefa zaho dia nanana délégué de vote complet. Eran'ny filomana navaratra dia nisy délégué de vote ko. Egny zany nomenjare vola zany araka ny teny satria nisy ny Sambournemako tao. Misy tafity l'hôpital ane tao amin'ny commune Antanambe. Satria ny famono reo. Ka misy bureau de vote anankiray tao zany lazaina fa bureau de vote Tanora zany. Tsy azo ndatsahan'olona vato raha olona lehibe otranay zao. Fa Tanora ihany tsaba tao satria zao nanaovanjare an'ilay izy zany. Be dia be ny olona tsy tonga amin'ny Datsabato iny zany isaka bureau Fokotany zany bureau de vote amin'ny Fokotany zany dia ny Karamaine le Robert sy Sidonie zany ny olona mandeha midatsaka ny olona tsy eo. Dia jerena signature fa ahafatany zay ataonjare amin'io bureau de vote rehetrarehetra eo. Angataka amin'ny fotoanam-panjakana gouvernement zay misy amin'izao agnano demande d'autorisation zahay ampiseho an'izay alahelonay zay satria zahay vao mitariky olona zahako amin'ilay mpilahatra olona samborigna ahako dia tifirigna ny olona aminay any tsisy mitsangana hatramin'izao tsisy enquête. Olona 7 zao maty tamin'ny le 21 avril tamin'ny 6 sy fahefany teto nisy grève tamin'izany tany manaraka nisy grève nataon'ny commune rurale ny Antananarivo hatramin'izao tsisy enquête mikasika an'ireo olona reo. Ka tamin'ny propagande igny zegny zahay nampiseho fa hoe malalaka zao ampiseho le olona tianay zay ampiseho ny olona afaka hiaresa aminay zay afaka hiaro zay. Ka zay tonga zay nilanjaigna zazahako tao Antanamboabe. Ka gagahako amin'izao fotoandrony zao lasa fahatelo ndray zahako zay nitarika tany amin'ny bureau de vote 124 bureau de vote sur 251 nitarika zahay. Gaga zahako fa lasa zaho ndray lasa fahatelo. Nefa reo olona reo tsy mbola navory olona ndray mandeha aho tsy hitako. Tsy donirarinirina ihany mba namory olona tao amin'ny ouverture fa tamin'ny clôture non tsy navory olona refa tomobile navavorinjare tao. Toy zareo mpanankarena tomobile ny lahatra raha carte grise Datsabato risinjare ahako. Fa raha électeur no olombelona amin'ny Datsabato tsy possible zany Zakahely Boniface zany dia ho resy amin'ny fifidianana ao aman'naravaratra. Fa tokan'izany ka eto dia miantso magnantso avo ahako amin'ny filohan'ny république sy ny gouvernement misy amin'izao mba hanome autorisation zahako ampilahatra ny olona jiaby zay tia zahako zay tsy manaiky an'io fifidianana io dia hiariky tomany zahay zany. Tia zay ngamba ny azony atao satria aleo iantso-Zagnahary rehefa raha fitondragno ny antsoinay mety tsy jery anay akory. Roviny rehefa kenjare dia androana dia efa midina ahako. Fa za zany eritreriko aleo andeha zany fitsaragna ataon'ny HCC avoakany eo le avoaka-pifidianana. Ka raha ohatra ka tsy zaho ny laneo zany mba tokony avelanjare zahako amorony ny olona zay nifidy ako sy ny olona tia zahako. Zay tsy hanao ninino azo savagna zay amin'izay fotoandron'izay nalazainjare zay hoe sorta ihany ataonareo mandeha ary na vehivavy na lehilahy miaro t-shirt dia havoky reo olona reo dia angataka zay mba afaka mitomany amin'ity firenena ty mba hitomany hoe malahelo any Zakahely tsy lany.